Manakarabe, ula lupa na maganing sa tungtulo na panaftoba ko kanino siya bata, tero di sambra sa kalasan ng pagkutalo sa apokalipsit mo, Manakarabe. Fanangi fasangit sinatas nazi, nitsangane afelu na ize, Jesus salam tenga maere, sangari na ye tupuniere. Fanangi fasangit sinatas nazi, nitsangane afelu na ize, zeminua
se Ya kecuman tani se Naman say Jesus mendrika ho terengny papa Jesus mendrika ho terengny mame Io avinaye ataloha Fideranno nella Tigandruania e la causa di Sos Cristi tanto nella Rumi e vale di surga magari e vale untuk jawa kali lu muramur jarangkut jawa katiare lanca dansa kakek abang bangkel ada letalan ale teaka hop 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 andaware yara kayin sikanduanya ikeram destos sikanduanya ifana ongristi sikanduan ahora pisanya tigil panuan destos kano andaware hop hop Abseng apa kuabe? Sarap panjanga, saya cara buat hati kacang. tenora buna sama Wala cara cikajang, Hirkuati bobo, gimana sakit? Kawan tu kita inam tu bangsa namu. Bola sana tiga cabe Hirkuati bobo, gimana sakit sama? Kawan tu kita inam tu bangsa namu. Handaware Asamyale Asamyale untuk sose Kamu tiga orang kau tik-tik ale Kamu mungkin letaran Say, pemokkan Help, pemokkan Say no beto Era Sahaye Sibisi Komara Kamu tiga ale Ada letiak Amu mungkin Sahay na beto sama Sahay na beto Hidera Simi tumane Andawale Lumendo kwenye lampulare Naware Ayo letaran Hamun bulgan Andawale Vale
Bambangkan. Hop, hop. Saimi Terase. Sahai mi derase, Amu Mujana Talano. Sahai mi derase, cimanci Ya boleh. Amu Mujana. Sahai mi derase, cimanci curase, Sahai mi derase, cimanci Adore. curase. Yeah. Iterang nawe. Amu Letanare. Hop. Hop letiaka. Hop letiaka. Hop 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 hop. Usahay sa kahari. Iberay pare. Usahay sa kahari. Meron yan ang mga bulare. Ang dawari. Saksak. Saksak yan putri. Saksak yan abun talana. Abun letanane. Abun letanane. Ano letanano? Dawari. Zaini. Meron kita kare. Casa mineralizai, chiama fermita, un finunizai. Abun talana. Eu não resta lá em Pandai, ma più fantasia, ma più fantasia. Eu adianta. Eu adianta mineralizai, sappiamo fare vita, un finunizai. Eu não resta lá, Eu não resta lá Ai, em Galeta, Pandai, não. ma più fantasia, ma più Eu não vou colocar no ar. fantasia. A vega o azulaca, Entra. Eu vou te surca. Sai. Asanato bul. Oh. Jaga jare. Sai. Asanato kawe. Hila tu putika. Jaga sotso jare. Andale sotso jes. Sotso. Eu adianto Fiderani Rayare. Eu adianta mineralizai, Eu é pra tudo isso. Awandanitau. Eu me tveranai. Eu não tô indo na outra Amipifalina. Amipifalina, Atanutai. Eu adiantare. Eu adianta fidelidade. É pra tudo isso. Awandanitau. Eu não resta Eu nada. não tô indo na outra Amipifalina, Atanutai. Adore. Avela azulaka, fidelana, é pra Asanato kawe. Asanda tofeu tararinga, Hila tu putika. tuku tararinga. Avela azulaka, fidelana, é pra Asanato kawe. Asanda tofeu tararinga, Hila tu putika. Meron tu jabagari abun talana. Bambangkeli. Orang Sarawak. Para nyare. Sai. Kurang kafe. Wey. Kurang kafe. Wey. Abelaware. Avela azulaka, fidelana, é pra Asanato kawe. Asanda tofeu tararinga, ile tukutige. Abelaware. Ile tu putique. Besoso. Asanato kawe. Ile tu putika. Besoso. La música. Letal. Hop. Abun letal. Saksak. Jen. Hop. Etken abun talana kuro. Abu bujene talana.
Biarkan dia cienlot. Oke. Biarkan cara kawan. Mas, ya mas, ya mas. Sahabat Tuas Pastor Mayola. Sahabat Tuas Pastor Mayola. Salamo 2:30 ny andininy fa 13 ka hatramin'ny fa 8. Salamo 2:30 ny andininy 13 hatramin'ny 8. Ny soramandry vavaka ho an'ny tranon'Andriamanitra sy ny ankonan'i Davida. Ny andininy 13 vakina amin'ny anaran'i Jesosy. Fa Jehovah efa nifidy any Ziona ary naniry azy ho fonenany. Ity hoy izy no fitsarako mandrakizay doria. Eto no honenako fa efa niriko ity. Ho tahiko tokoa ny fihinanao. Ho vokisako hanina ny malahelo ao. Ny mpisoronao dia ampitafiko famonjena ary iobo tokoa ny olo-masinao. Ao no ampitsomoako tandroka ho an'i Davida sy anamboarako jiro ho an'ny voaositra. Ny fahavalony ho ampitafiko henatra fa eo aminy kosa no amirapiratra ny satroboninahiny. Amen. Toy izatsika ny vakiteny ao amin'ny filazantsara ny Jesosy Kristy araka ny Marka. Marka 10 ny andininy 8:30 ka hatramin'ny 2:70. Soramandry ny fangatahana nataon'i Jakoba sy Jona ary ny navalin'i Jesosy azy. Naran'i Jesosy ny andininy 8:30. Fa hoy Jesosy taminy, tsy fantatrareo izay angatahanareo. Hainareo va ny sotro amin'ny kapoaka izay sotroko? Na ny atao batisa amin'ny batisa izay anaovana ahy batisa? Dia hoy izy mirahalahy taminy, haina ihany. Ary hoy Jesosy taminy, raha ny kapoaka izay sotroko dia ho sotronareo ihany. Ary ny batisa izay anaovana ahy batisa dia anaovana batisa anareo ihany. Fa ny hipetraka eo an-tanana ankavanana na eo an-tanako ankavia kosa dia tsy ahy no hanome izany fa izay nanamboarana izany no omena. Ary no nandray izany izy folo lahy dia tezitra no nataon'i Jakoba sy Jona izy. Fa Jesosy ny antso azy hanantona azy ka nanao taminy hoe, fantatrareo fa izay ekeny jentilisa ho mpanapaka dia mampanompo azy ary ny lehibeny dia mifehy azy. Toy izatsika ny vakiteny ary faranana ao amin'ny Timoty 2:4 ny andininy 1 ka hatramin'ny 9. Timoty 2:4 ny andininy 1 ka hatramin'ny 9. Eo anatrehan'Andriamanitra sy Kristy Jesosy izay tsara ny velona sy ny maty ary no ny amin'ny fisehoany sy ny fanjakany no ananarako anao mafy. Mitory ny teny, mahazotoana amin'ny fotoana na tsy amin'ny fotoana, mandrese lahatra, mampirosy, mananara mafy amin'ny faharipo sy ny fampianarana rehetra. Fa ho avy ny andro izay tsy azakan'ny olona ny fampianarana tsy misy kilema, fa angididy sofiny izy dia amory mpampianatra ho azy araky ny filany. Ary ampiala ny sofiny amin'ny teny marina tokoa izy ka hivily amin'ny anganongano. Fa ianao kosa mahonona tena amin'ny zavatra rehetra, miareta fahoriana, ataovy ny asan'ny evangelista, tanterao ny fanomponao. Fa izao dia efa atolotra sady ary efa mba akaiky ny andro fialako. Efa niady tsara aho, natateraka ny fiazakazahako aho, nitahiry ny finoana aho. Hatrizao dia tehirizina ho ahy ny satroboninahitry ny fahamarinana izay omeny tompo mpitsara marina ho ahy amin'izay andro izay. Ary tsy ho ahy ihany fa ho an'izay rehetra tia ny fisehoany koa.
ho tanteraka ny teny zay novakiana asoa ny fanahytsika. Ivavaka itsika isaotra an'Andriamanitra. Misaotranao zay Andriamanitra ray satria dia folo taona ny fiangonana eto Manakara amin'izao andro sabata izay iterana isan-kalazana isan'ny mesana voninahitra ny anaranao izany. Misaotranao nitahinao ny fiangonana tsiraray avy nandritran'izay folo taona izay. Teo anatrehandreo ady maro isan-karazany, na teo amin'ny vady izany, na teo amin'ny zanaka, na teo amin'ny ray aman-dreny, ny mpiara-monina, ny aretan'ny fiangonana, ny fanenjehana, ny latsa, ny fanaratsiana sy ny fanesoesoana rehetrarehetra. Folo taona ny lasa dia mbola ireto ny fiangonana mbola mijoro. Mbola mahatoky aminao ka dia atolotra ianao Jehovah nidera sy nihaja amin'ny voninahitra mandrakizay. Fa tsy niherin'ny reto fiangonana reto na ny fahendreniny mbola nijoroany tao anatin'izany fitsapahana sy fizantoetra mamay izany. Fa raha tsy ny fananao masona no niasa, raha tsy nenjelinao mitantana azy ireo, dia tsy nahatratra izao fa folo taona izao. Maro no mba naniry hatratra izao fa folo taona izao Tompo, fa noho ny ady maro samihafa dia tao ny reraka, tao ny kivy, tao ny dosan'ny fahafatesana, tao no lasa nangatsiatsika ny fiainam-panahy, fa tsy mba nahatratra izao. Fizay kosa Andriamanitra ray eo toa ny angaranao manokana, ka dia na dia teo aza zany tafiotra sy oram-baratra sy atsika sy hafanana rehetra izany, dia mbola indreto io zay mbola mijoro, ko dia mideranao zay mankalaza anao, fa tsy niheriny tenanay nahazoanay mijoro fa no niheriny fananao masina. Misaotra koa mbola nitahinao anay ka nafanay nitondra ny fanatitra sy ny fahafolokarena araka ny teninao hoe aoka tsy misy eo anatrehako hiseho tsy hitondra fanatitra ny olona, foka hitondra arak'izay zakany avy, araka ny fanambinana zay nomen'Andriamanitra azy. Ho dia raiso zany ho anitra kasitrano amin'ny seza fiandriananao Tompo, ka dia avita be amin'ny asa fanompona zay efa niantsonao anay. Tahinao koa ny voakanao zay tsy mba nanan-katolotra. Dia mitenena ary Jehovah amin'ny alalan'ny vakitenin'ny soratra masina zay nivakiana teo amin'ny hafatra zay tianao pitaina amin'izao fiangonana zao ao anatin'izao fahafolo taona eto Manakara izao. Anao ary Jehovah nidera sy nihaja ny voninahitra anarak'izay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Dia manasantsika ary mba hamonjy toerana. Voalohany indrindra dia fifaliana ho any miaraba tsika fiangonana régional'ny Manakara izay natratra izao fahafolo taona izao ary amarana azy. Arabantsika manokana ihany koa ny fiangonana manodidina zay soloan'ireto pastera ireto tena tonga eto ny avy any Vaingaindrano. Arabaina pastera sy ny mpanarady solotena tonga avy any Vaingaindrano, izy ny farafangana teo tsy tonga. Ny fiangonana solotena avy any Farafangana zay tonga eto, nisy koa ny solotena avy any Vohipeno zay tonga eto ihany koa. Tsangana kely olona président ny fiangonana avy any Vohipeno atorianantsika ato izy makasitraka sy mpanarady azy. Ny pastera ny Farafangana tsy mbola tonga, mbola tsy eo fa ny solotena izy mitsika avy any Farafangana tonga eto mba azafady. Ay misolotena azy ny président fiangonana atoriana sy ny olona zany arabantsika manokana ireo solotena avy any Farafangana izany. Dia nampitsanganana moa tsika zany satria pasteratsika tsy eo, fa raha teo pasteratsika dia tsy nitsangana nareo fa tsy eo izy dia solotena zany. Isaorantsika manokana koa ny pastera avy any Mananjary zany tonga eto koa, pastera avy any Mananjary. Mitsangana kely ianao pastera miaraka madama moa zany efa resaka teo. Malaza fitsaram-bahoaka aminareo pastera fa ataovy mafy mivavaka anao mba hitsaratra ny fitsaram-bahoaka aminareo. Ie, dia mikisaka ihany tsika pastera avy any Fanadina koa zany, solotena koa zany tonga eto miaraka mpiara-mivavaka amin'zareo. Saorana koa pastera izany. Dia misy koa ny solotena avy eo amin'ny fiangonana Ranomafana lalana makaty zay nasanay ny sakafo tamin'izay nandeha taty tonga eto koa zareo avy eo amin'ny fiangonana Ranomafana. Aiza daholo nareo tomo reo zareo misy solotena koa tonga amintsika tia Manakara tia mba hijery zany toerana naterahan'ny pastera izany. Dia mikisaka ihany tsika tonga ny Fianaratsoa, pastera Izo régional'ny Fianaratsoa izay tonga eto miaraka amin'ny zay solotena manarady azy koa. Izy tsy nitondra madamany fa na zay pastera fa nitondra madama izy fa aintsy zany zay sao dia gaga madamany ihany hoe fa iza ny madamany hoentiny ihany fa za tia Fianaratsoa.
dia mikisakisaka ihany tsika ny avy any Ambohimasoa. Tonga eto koa pasterana Ambohimasoa. Tsorantsika Andriamanitra. Tonga eto koa ny pasterana Ambositra. Pastera Zamarka koa tonga eto koa avy any Ambositra. Kisakisaka any any tsika. Reo fa miaraka amin'ny vatany reo fa fantatra. Ny Ambositra izy manaraka ny Ambositra moa izy. Tsirabe. Ato koa ny pasterana Tsirabe. Maro be ny Tsirabe tonga eto miaraka amin'ny Tokopira. Tonga eto misy tômôbilina 3 mihitsy izy ireo izay nanotrona ty fotoanantsika ty ihany zany. Dia tonga any hatrany Tananarivo. Tonga eto ny pasterana Tananarivo dia tsy izy zany fa ilay pastera Mayolina. Mba mitsangana ianao pastera Mayolina mba ho hitan'ny olona filomaneran-tany fiangonana Apokalipsia sy mpanaradia azy. Solotena maromaro tonga eto. Dia mikisaka ihany tsika fa tonga eto ihany. Kisaka makany ihany pasterana Ambatondrazaka koa tonga eto Manakara. Da sara ty Manakara ty zalahy. Pastera maro saika aparesikera Madagasikara zany tonga eto satria eto moa tany naterahan'ny pastera. Dia nahafaly an'ireto pastera reto mba niazakazaka satria mbola tsy nahitan'izany Manakara zany izy ireo hatramin'izay nisy ny lanitra sy ny tany sy ny ranomasina sy ny biby rehetra ao anatiny. Ka dia izay no nahatonga azy tonga eto Manakara mba hijery zany tanàna ny Manakara izany fa dia mahafinaritra izany koa dia arabaitsika ireo pastera ireo fa tsy adino koa miaraba reto olona maro be atoriana tsika ato sy manatrika atsika mba mitsangana atsika olona rehetrarehetra zany dia mba ho arabain'ny fiangonana amin'ny tehaka mafy amin'izao andro sabata izao amin'ny ty 70 taona ty satria dia misy olona avy misolotena maro samihafa tonga eto hatrany Antananarivo any izany. Dia makasitraka mazao toerana ianareo olona izany. Fa tsika moa eto dia misy manam-pahefana sy vahiny maro tonga eto an-toerana izany. Koa dia arabaitsika manokana koa misy solotenana fiangonana tonga eto amintsika. Ary izy dia ny pasteurany mihitsy no tonga fa tsy nandefa solotena zany mba ho mariky ny firaisankina sy ny firalahiana amin'ny samy kristianina zany dia tonga eto ny pasterany Rema Sel de la Terre. Zany hoe ny fanasin'ny tany ozy izy ny fitenintsika malagasy. Fa tsy hoe siran'ny tany fa fanasin'ny tany sirany no tonga fanasina ozy izy. Koa dia eto ny pastera ny Rema Sel de la Terre zany Rambintsoa Jean Besson sy mpanaradia azy. Miaraba anareo zay anasanareo mba hitsangana fankasitrahana amin'izao fahatongavanareo izao. Koa dia tompony hitantsika ary anome ny fanahy masina mba hampiroborobo ny fiangonana zay entintsika hatrany ihany koa. Dia eto ihany koa ny solotenan'ny mpitandro filaminana izany izay atao hoe tandroka miaro ny vozona ozy izy, miaro ny vahoaka sy ny fananany. Ka dia rariny tokoa raha manatrika ny mpitandro filaminana satria miara-miasa amin'ny fiangonana tokoa ny mpitandro filaminana satria na dia hitantsika aza fa na dia any am-ponja aza dia misy fotoam-pivavahana mba hampiovan'ny olona. Ka misy ny olona tonga any am-ponja zay vao miova, fa misy ny olona tsy miandry any am-ponja vao miova, fa dia mbola ty ambony tany izy dia efa manolo tena hon'Andriamanitra dia efa miova. Koa dia arabaitsika manokana ny solotenan'ny mpitandro filaminana zany izay CB eto tanàna zay miaraka amin'ny vatany Rakotondramanana Elia Lanty zany sy ny vatany. Saotra anareo mivady zany ny tena atao hoe maramila ny firenena malagasy. Fa ny voalohany dia maramila ny Kristy aloha zay vao maramila ny firenena malagasy. Tsy navelandrery tany matamany fa andao seria andao malalako iarakitsika any am-piangonana ivavaka. Manamora ny asanay mpitandro filaminana ozy izy ny lehiben'ny mpitandro filaminana nge nareo fiangonana satria raha misy mpangalatra 100 ozy izy ka mba mihaino tenin'Andriamanitra, raha mba misy 10 resy lahatra dia efa tsy 100 tsony no enjehanay fa mba fa 10 sisa. Ary marina tokoa zany fa ny rariana dia mba 10 sisa no enjehan'ny mpitandro filaminana fa ny 9 isan-jato dia efa natafiditra anaty fiangonana daholo. Sahoana pastera? Afinaritra zany. Dia eto ihany koa ny solotenan'ny préfet de région eto Manakara zany nandefa solotena koa ny préfetsika eto zany dia Razafison Henri.
tanora dia mbola tanora zany adjoint préfet tonga amitsika zany a ary mino aho fa tanora afaty-baolina izy io raha zao fandehany zao ka dia amokatra eto Manakara saotra ray aman-dreny zany. Eo koa moa zany le fomba fiteny hoe ny vodiena tsy mandeha aloha nandefa taratasy fialatsiny ny député-ntsika satria mivory ny solombavamboaka amin'izao fotoana izao ny député Benja Urbain zay député avy eto Manakara dia nametraka fialatsiny izy noho ny fivoriana izay atao any Antananarivo zany satria mivory zareo amin'izao fotoana izao kanefa na dia izany aza dia tsy nataonao ambany-javatra ty fa folo taonan'ny fiangonantsika eto Apokalypsy ity amasolom-bahoaka azy satria itsika dia vahoakany eto Manakara ary rariny tokoa izy raha nandefa solotena ary nanolotra izay mba voatsirambony tanana hoe solombody eo koa eo amin'ny vola 300,000 ariary ohatrino moa zany amin'ny ariary zany telo hetsy ariary natolotra ho an'ny fiangonana Apokalypsy dia solon'ny assistant parlementaire zany Andrimatoa Rakotomalala Eugène raha isitsika ampita hafantanana izany raim-pianakaviana izany ko dia ampitao amin'ny ray aman-dreny député ihany ny fisaorana sy fakatelemana fa dia voaray ny vahoaka Apokalypsy eto Manakara ny fanomezana avy amintsika fa tsy mba solombody akotsony izy ty Andrimatoa assistant parlementaire hoe tena solombody omby mihitsy izy ty raha ny abeny izy ty ka dia magasitraka magatelona ko dia otombobeny ny alana isondra voninahitra ny itsika rehetra misaotra indrindra tompoko arabaina manokana ihany koa ny vahiny rehetra zay tonga miaraka amintsika eto Manakara amin'izao 10 taona izao nanatrika ity fotoana ity satria dia enikaja enim-boninahitra tokoa Andriamanitra sy ny fiangonana fa tsy nataonareo ho ambany-javatra fa dia nataonareo misy lanjana misy valera ko dia ho ampitaina horetany horendany satria ty toriteny mandeha totiana zany fiarabantsika zany dia eno eran'ny Madagasikara ary etrany ampitan-dranomasina any satria miainga avy eto Manakara indray zany niafatra amin'izao 10 taona izao ko dia misaotra tokola misaotra tokovavy mirahasoanareo dia maisonitra voninahitra hatrany any itsika ary ho ambinina amin'izay atao rehetra izany zay no ela fa irosontsika ny amin'ny afatra 10 taona moa zany ny fiangonana Apokalypsy ary 10 taona koa zany zay no nahitako ity toerana eto Manakara ity natongavako teto voalohany indrindra zany dia oviana hoe izy ianareo tsy fantatrinareo hoe oviana fa efa ela 9-10 taona no natongavako teto voalohany zay satria teto no naterahan'ny tavoniko tamin'ny 1960 26 mai 1960 nahitako masoandro voalohany latsaka teto ambony tany dia teto Manakara taory ray volana alohan'ny fahaleovantena izany dia tamin'ny 2006 vao tafaverina teto indray zaza enim-bolana zany za teto Manakara dia noentin'ny endriko nandeha tafianaratsoa-tany tsy tafapody teto Manakara intsony raha tsy tamin'ny 2006 dia zao natongavako teto Manakara tamin'ny 2006 nanangana ny fiangonana Apokalypsy teto fa nisy fampianarana nandeha tamin'ny télévision moa zany niangy avy eo fianaratsoa zay nazo nyty faritra tsy motsinanana rehetrarehetra ity dia tamin'ireny nananganana ny fiangonana nanomboka atao Mananjary Manakara fa Farafangana hatrany Vaingan-drano dia 10 taona ateoriana tafaverina eto ary dia tsy anankiray tsony zanaka ara-panahy eto fa efa matratra narivo ntsika eto amin'ity faritra tyko dia omena voninahitra Andriamanitra fa mba tonga eto amin'ny tany naterahan'ny pasteur Mayol izany afatra Apokalypsy zany défilé nakotrokotroka nataontsika eran'ny lalana nafinahitra be eran'ny lalana ary ny olona eny an-dalana dia nijery any pasteur Mayol fa tsy nieritreretiny zareo hoe pasteur Mayol zany mba mandeha tongotra fa ao anatin'ilay tôbila 4x4 daholo zareo nja aia moa izy zao dia ny chauffeur indreny manao io afara io io afara mba mandeha tongotra moa izy io olombelona tahaka ny olombelona misy tongotra roa ihany fa tsy tongotra efatra ka izy moa tsy mba andeha tongotra
dia ozy le olona sasany hoe any amakozy dia tapatabain'ny olo hoe i mandeha 4-4 fa nareo mandeha tongotra fa zao mba mangina ny olo fa hainao ty mba mandeha tongotra koa ozy izy mba miaraka amin'olona rehetrarehetra io natanynarivo aza dia be da be ny olona gaga fa fetreretan'ny olona na dia ambony 4-4 foana ambony avion ambony hélicoptera eny ambony voromanidina rehefa mahita na mandeha tongotra ny olona mierikierika daholo ny olona efa lasa mandeha 2 metra izy 3 metra dia mitodika andray ohatra ny pastera olana iny nandeha tongotra iny tsy izy iny dia latsa andray izy mandeha mitodika andray izy fa nitelo ohatra ny izy iny misy le ray-pianakaviana anankiray zay moa dia eny ambony tômôbilina mihitsy izy nijanona pastera maiola tena zay avao nahitanao nandeha tongotra hatramin'izay na olona anao ozy izy dia gaga anao izany moa ny fieritreretan'ny olona anao ty dia marina na eto manakara maro ny olona mba te hita ny endrika anao aia moa izy zao manao kory eniny anao amin'ny radio mety hitany koa amin'ny tele fa tsy mbola hitany mivantana fa zao vao mba nahita ny vantana nivoaka mivarotra nivoaka ny trano eny ambaravarakely eny andavarangana nivoaka nijery aiza pastera maolona zany iny izy iny sasany mbola anaty tômôbilina ihany pastera erzony tao anaty tômôbilina dia pastera ezo akory pastera afara io izy fa tsy za le pastera anao mba pastera ihany ko izy za pastera le adjoeny aho hoe fa assistant aho hoe tsika eto misy adjoint misy assistant eto daholo ka mahafinaritra ny fandraisantsika teto manakara isaorantsika Andriamanitra zay no ela fa andehantsika mba andray hafatra fohy dia efa vita ny hafatra dia anao ny fanamariana ny 70 taona itsika aorinan'izay dia mba omentsika fitanenana eto ny solitenany reto vahinina saintsika reto dia ny Andriamatoa assistant parlementaire zany zay misolitenany solombavamboaka atsika eto dia mba andray fitenenana eto izy aorinany izao fiarahantsika izao dia tsy maninona koa mba eto ny pasteurany Rema izay tonga miaraka amintsika eto mba omena fitenenana kely ianao pastera rehefa avy eo zany mba tsy andalo foana ny fandalovanao eto mba ho fahatsiarovana hoentitsika any amin'ny fiangonantsika any hoe dia tsy mpanarika fotsiny zay tao mapastera fa mpaname pastera anjara fitenenana mba isaorantsika an'Andriamanitra zay no hoe lary ny havatritsika dia tao amin'ny Salamo dia tao amin'ny Marka dia tany amin'ny Timoty fa ny anomboako azy ilay tenin'i Jesosy tato amin'ny Marka 10 ato Marka 10 zay ny lohateny eo dia hoe ny fangatana nataon'i Jakoba sy Jona ary navalin'i Jesosy azy ireto mpianatry Kristy reto zany eo anatreny reto vahoaka maro be zay manatrika any Kristy reto dia mba nananana etaeta ihany ary ny etaeta tao anatiny dia mino afa mety hitovy amin'izany koa tsika rehetra na itsika ato tokantrano ato mety hitoroteny ity na itsika atao am-piangonana mba mety hitovy hevitra amin'izy mirahalahy reto ihany zao ny vaky teny ato raha vakinany 5:30 ary Jakoba sy Jaona zanaky Zebedio nanatona an' Jesosy ka nanao taminy hoe mpampianatra ô tianay mba hataonao aminay zay angatahnay aminao ary hoy izy taminy inona ny moa no tianareo ataoko aminareo dia hoy izy mirahalahy taminy mba ekeo ny hipetrahanay ny anankiray eo amin'ny akavananao tanakavananao zany ary anankiray mba eo amin'ny akavianao any amin'ny voninahitra ao izy amintsika reto tsy mba haniry an'izany tokoa hoe mba misy zavatra tiana angatahana aminao Jesosy inona ny tianao angatahana amiko izy Jesosy raha itsika zao no anontaniana an'izany hoe inona mba tianao angatahana amiko dia hoy ny tanora tovovavy zay maniry anambady mba omeo vady hendry aho fa tsy vady maditra na vady manome krizy fa mba meo vady mba manafosafo alohan'ny atory mba manorokoroka vao mifo mba manome sakafo sy manome vola hitezana sy amelomana ny ankizy mba vady tsy manana 2e na 3e na 4e bureau any amin'ny sisin-dranomasina any fa mba vady hendry mety zany nataon'ny tanora satria ny tanora mba maniry ny anambady tahaka zany koa ny tanora tovolahy za koa mba meo sipa manja be fa tsy le sipa mahi ohatra ny taolakatsaka na matavy be ohatra ny trozona fa mba tena le tsara bika tsara maso tsara nify
tsara sofina, tsara orona, tsara tanana, mba mila an'izany a. Ny sasandray mety hoe ny amba atao fitafita amin'ny fianarana Jesosy mba hianatra any an-dafy dia mba hitondra vady vazaha miverina avy any. Dia samy manana ny angatany. Sasany za da mba meo tômôbila tsara tare, za da mba meo trano tsara tare. Mety ho zay no angatantsika. Mety samy manana an'izay angatany raha hoe inona ny tianao angatana amiko. Mety ny sasany azy milaza hoe za mba ataovy député, za mba ataovy chef de région, za mba ataovy préfet, za mba ataovy ministre, za mba ataovy président république. Tsara daholo zany faniriana zany. Fa zany mbola tsy tsara noho ny azo roa lahy reto. Ny azo roa lahy reto tsy nangataka reny izy, tsy nangataka voninahitra izy, tsy nangataka ininina izy teo anoloan'i Jesosy hoe raha inona ny tianao angatahana aminay amiko izy Jesosy. Fa ny nangatahany dia ny hoe rehefa any amin'ny fanjakanao ty rahalako ty ataovy amin'ny akavianao dia za ataovy amin'ny akavananao. Zay ny any angatahako. Dia tsika reto koa ve dia tsy mba maniry an'izany daholo. Eto ambony tany zay Andriamanitra dia mijaly, dia mahantra, dia fahoriana, dia firenena iny mahantra indrindra eran-tany, dia fa mba zao e. Rehefa tonga ny fanjakanao mba ataovy akaikinao, mba ataovy tonga any. Iza ny tsy mba maniry an'izany? Tsisy zay tsy maniry an'izany. Tsika rehetra reto. Na inona fiangonana ivavahantsika, na inona fiangonana vavahantsika zany, zay ny andanana am-piangonana hoe mba hoe okavanan'i Jesosy na hoe okaviany rehefa tonga ny fotoana. Fa ny zavatra nagaga dia ity. Valiteniny Jesosy ohatra ny hafahafa ny valiteniny. Hafahafa ny valiteniny namaly an'izany. Ozy izy amin'ny 7:30. Tsy fantatrareo izay angatahanareo. Tsy fantatrareo izay angatahanareo. Za mino fa izy mirahalahy reto dia mananana toe-tsaina ohatra ny Solomona. Mpanjaka Solomona, izy no mpanjaka tsara tarehy indrindra, mpanjaka be voninahitra indrindra, zanaky Davida mpanjaka io Solomona io. Ary tonga tao amin'ny seza fiandrianana izy dia nisehon'Andriamanitra. Dia hoy Andriamanitra tamin'ny Solomona, angatao zay tianao fa omeko anao androany, hoy Jehovah tamin'ny Solomona. Dia inona nangatahany Solomona? Za Andriamanitra hozy izy, kely sy bitika ty nataonao mpanjaka, hitondra ty firenena sy vahoaka be ity. Ataoko ahoana ny hitondra ny ty vahoaka analikisa ity? Fa zao, omeo ana Jehovah ny fahendrena, mba hitondrako reto vahoaka ireto, ary mba hafako mitsara azy ireo amin'ny marina. Omeo any fahendrenao. Dia hoy Jehovah, na Jehovah raha tsy nanapo hoe zany ve no angatahany ty mpanjaka tsara toerana indrindra ity. Dia hoy izy Jehovah, satria tsy manangataka voninahitra tamiko ianao, tsy nangataka arena tamiko ianao, tsy nangataka vola be tamiko ianao, tsy nangataka ny mba aretan'ny fanjakanao aritra mandrakizay ianao, fa fahendrena no nangatahanao tamiko. Dia omeko anao ny fahendrena, ary na dia tsy nangatahanao aza dia omeko anao ny vola sy ny arena sy ny voninahitra rehetra. Ka tsy hisy mpanjaka ohatranao intsony aorinanao, ary tsy hisy takanao tany alohanao. Ka na dia tsy nangatahanao aza dia nomeko anao, satria fahendrena no nangatahanao tamiko. Dia marety koa tsika amin'ireny olona miresaka amin'ny telefôna, miditra amin'ny radio na amin'ny télévision reny, dia eo anatrehan'le problème sy ny fantrahany firenetsika hatramin'izao. Dia misy olona be da be miteny feno manam-pahaizana eto Madagasikara fa mahantra olona manana fahendrena, mahantra olona manana fahendrena. Ka dia izao ny firenena, fa ny manam-pahaizana dia feno, fa ny manam-pahendrena dia mahantra. Fa ny Solomona zany rehefa tonga tao amin'ny fanjakana izy, dia izay koa ny azy no nangatany hoe omeo any fahendrena, fa tsy nangataka arena sy voninahitra izy. Fa hoy Jehovah, na dia tsy nangatahanao aza dia omeko anao. Na dia tsy nangatahanao dia ny arena sy ny voninahitra sy ny hery sy ny fahefana rehetra. Dia izy mirahalahy rehetra zany mba mety nieritreritra koa, ataontsika mba hangataka amin'ny Jesosy, ataontsika ho hitan'ny olona fa tsika tsy mila tômôbila, tsika tsy mila trano, tsika tsy mila vola be, tsy mila arena sy ny sisa, fa ny angatahantsika amin'ny Jesosy dia mba nipetraka okavitsy akavanany.
ohatrany Solomona zany fosy Jesosy hoe tsy hainareo izy ny zavatra angatahanareo de efa ahoana indray ary zany tsy hainareo tsy fantatrareo ny angatahanareo de hoy Jesosy taminy hainareo va ny sotro amin'ny kapoaka zay sotroko na ny atao batisa amin'ny batisa zay anaovana batisa zao ny dikan'izany ianareo milaza mipetraka akavanako hainareo ve misotro amin'ny kapoaka zay ny sotroko tsy hoe arabaky teny hoe ty kapoaka ny sotrony Jesosy ty sotrony de mena koa ny mpianatra de sotrony fa zao ny dikan'izany izaho ty ane ka ho enjehin'ny olona izaho ty ane ka ho aratsian'ny olona izaho ty ane ka ho tevatevain'ny olona izaho ty ka ne ho lazain'ny olona hoe mpaminany sandoko hoe izaho ty ne ho lazain'ny olona hoe Kristy sandoko hoe izaho ty ka lazain'ny olona fa Belzeboba no amoany io devoly izaho ty ane ka ho samborin'ny olona ho kapohin'ny olona ho karavasian'ny olona ary ho fatsian'ny olona amin'ny hazo fijaliana ho vonoana velona hiaran'ny fitsaram-bahoaka ka ho hainareo ve misotro amin'izany kapoaka ny sotroko zany za koa atao batisa ary efa natao batisa Jona mpanao batisa ny nanao aho za hitanareo fa lehibe zao ka hainareo ve nisotro amin'izany kapoaka izany sy anaovana batisa sy anaovana batisana fa ny dikan'izany de zao raha tsy olona vita formation commando tsy mahay misotro amin'izany kapoaka zany tsy mahay mandeha amin'izany lalana nandanako zany raha tsy tena olona fa voofana tsara ka ho vitanareo ve zany tena maly ny mpianatra de eo izy mirahalahy taminy haina ihany zany haina ihany zany ho paipaina ho enjehina ho tevatevaina ho aratsian'ny olona amoronan'ny olona lainga isan-karazany zao takany hoe neny Jesosy Jodasy sakaizany teo ihany ny namadika azy niala taminy nanevateva azy namandripandrika azy hainay zany vonony zay ozy izy mirahalahy reto vonony zay no enjehina vonony zay no tevatevaina vonony zay no aratsiana sy ho paopaina vonony zay na de nioavanay ary no lasa fahavalonay ny ankonanay ihany no fahavalonay vonony zay tondra ny azo fijaliana miaraka aminao hainay zany Jesosy atao batisa ina zay mijoboka anatin'ny ranony mpangalanao tsisy problème zany ijoboana io na anaty ranomasina re vitanay zany ataovy haina ihany zany ozy izy de ina nataony Jesosy ozy izy hoe raha ny kapoaka zay sotroiko de sotroinareo tokoa sotroinareo ihany zany ny anaovana batisa ary ny batisa izay anaovana batisa de anaovana anareo ihany zany hoe zao ny sariny zany de ho avy aminareo tokoa zany ozy izy ho kapohina tokoa eny nareo ny ankohonanao no lasa favalinao ho enjen'ny olona ty anao zay zavatra mitranga rehetrarehetra de foronina fianao no nanao azy atao zay fomba napitehana anao mety ho very asa ianao mety ho faty antoka ianao am'zay atao rehetrarehetra fa de ho ataonareo tokoa zany ozy izy ho sotroinareo tokoa zany de atao batisa roan'izany nanaovanahy koa ianareo fa izao ozy izy de ny 7 fa ny petraka eo atanako akavanana na eo atanako akavy kosa dia tsy ahy ny anome izany fa zay nanamboarana izany no mena azy ainareo hiaritra fanenjena sinisisy anareo fa ny ametraka anareo ianao toko akaviko ianao toko akavanana de zao tsy anjarako zany fanjaran'Andriamanitra no malalany zany sy zay olona homenany zany inona moa ny hevitra zany teny zany inona ny sariny zany teny zany zao ny dikan'izany raha mbola velona ohatra zao zany tsika alon'ny ekipiny masotsika de mbola tsy tapaka ny anjaratsika na ho any amin'ny afo solofara any amin'ny fahaverezana mandrakizay na ho any amin'ny fiainana mandrakizay fa amin'izao fotoana zao itsika mety olona faran'izay ratsy indrindra sady mamilava mifoka rongony no mpamony vadiny tsy mamelombady aman-janaka no mpangalatra no jola no daly amin'izao fotoana zao de vozy izy ny olona io tsy avitra tsony io fa very io fa iny olona iny raha pitso raha afaka pitso tsy fantatrao mety iova fo iny olona iny mety bebaka iny olona iny mety izy indray no lohany
eo amin'ny fianakaviana ny gagan'ny olona rehetrarehetra hoe ha ilody no ny vavaka da ny vavaka ilody da iny loatra nazo ny lody da sy napoiziko arozo i mamany lody afaka mitoaka i viavy mamilava iny afaka mitoaka da ny bebaka da impossible zany hoe androan'le olona mety tena faran'izay ratsy de ratsy izy amin'ny fiainany rehefa tonga ny antson'Andriamanitra rapitso izy ndray ny tena mpivavaka mafana fo fa ianao koa androany mety tena mpivavaka mafana fo be tena ataoko hoe mihoatra n'le mpanetana antsika teto mihitsy ianao zany amin'ny fanetanana sy ny fanomponan'Andriamanitra rehetrarehetra fa amin'ny andro zay akivy ianao de nialan'ny tompo indray ianao iny fa niverin-dalana indray ianao de any amin'ny fahaverezana indray zany ny lalan'le olona rehefa direction nakany amin'ny famonjena atao de izay nampatonga an Jesosy ilaza zay nampatonga azy ilaza hoe tsy mbola zao zany ary tsy mbola izany ho anomenareo an'izany am'izao fa inareo amin'ny rahalahy io tsy fantara raha pitso raha afaka pitso na ivadika na mbola iorona fa zay nomenan'izany no azo an'izany dikany de zao raha nisy olona na de tamin'ny faratsiana sy ny adalàna rehetrarehetra aza ka nikuizana tao amin'ny fiarahamonina fa amin'ny andro zay ovany ka nolorany tena ho an'Andriamanitra de tsy tsaroan'Andriamanitra zay raha tsy nataony rehetrarehetra hatramin'izay fa mifanoloran-tenany zao no raisiny fa itsika koa amin'ny andro izay nipotsika an'Andriamanitra amin'ny fahafenoana rehetra ka miala ianao de tsy tsaroan'Andriamanitra koa zay rehetrarehetra soa nataonao rehetrarehetra tany fa iny ratsy nataony iny no itsaran'Andriamanitra anao ka tsy anjara kozy izy Kristy ny teny amin'izany rehefa andeha izay de tany amin'ny faritra Andapa iny tena mangy fiangonana tany nisy reny mpianakaviana anankiray zay tsena ohatran'ireny fitsenana ireny tonga so pastera ina vaovao ina vaovaonao zao pastera ozy izy mafy ny ady eto Andapa ny fanenjena sy ny fankalan'ny olona ary mary ny olona nefa kivy efa niala fa za pastera lazaiko anao raha folo sisa ny mpivavaka ato amin'ny fiangonana zany fa folo am'izay ozy izy raha 5 sisa ny ato zany fa 5 ary raha 2 sisa ny mpivavaka ato za mbola hitanao ray am'izay 2 zay ozy izy fa raha tsisy mpivavaka atsony ary ato tonga avy any ianao za rery ny tsenanao fa mbola eto aho ozy izy fa ty hatramin'ny fahafatesana fa tsisy mialy ty fa de eto pastera hatramin'ny farany halleloia de nijerevako tsara le raha matoa vavaka ao anao aza fa de fingeza be zany nataonao zany io pastera na iny nitranga na iny kidona tsisy miala eto fa za de efa niteny tamin'i Jesosy ataovy eo ankavananao rehefa tonga any amin'ny fanjakanao ianao ny verina afaka 5 taona tava verina tany Andapa ny tsena ny olona maro ny olona ntsena ny masoko nandeha sady miaraba olona nijeren'le ramatoa miaraba olona nijeren'le ramatoa tapitra ihany ny fiarabana tsy hity tantinina nanontaniako am'izay le fiangona mba nakaiza ho le madama ohatr' zao iny fa ohatrany tsy hitako mihitsy efa katsaka anaty lapoaly iny pastera tsy nataty de naninona de nipitika 5 taona ny elanelany fotoana tsy nadalovako tany ny verina tsy tao tsony izy de endrikendrika ohatr' zany le tenenin'i Jesosy ato hoe aperaka eto amin'ny akavanako sy amin'ny akaviako ianareo tsy anjarako manao an'izany fa ho an'ny olona zay nomena an'izany zany hoe dikan'izay de zao isotroka ny kapoaka ny sotroan'i Jesosy itsika mafy be zany enjana be ty lalana andanantsika ty na ny fanenjena ny fankalana tamin'ny andron'i Jesosy aza de tsy nanaka tolotra mihitsy ary izy tsisy ninona tany aminy ny amboolo izy manana ny lavaka isitriany voromanidina manana akanina fa ny zanak'olona tsy mba misy asiany lony ka ianareo anaraka vitanareo ve zany vitanay zany anaraka anareo za mafy ane ty lalana ty ienjana ane ty lalana ty
raha tsy olona tena hoe commando maramila ny Kristy niofana commando ny ka tsy mataty an'ity vitanay zany ka raha vitanao zany dia miperaka okavanako anao fa nray ny mahita an'izany raha tsy vitanao zany dia izay ny mbola elezako amin'izao fotoana zao hoe tsy anjarako aloha zany zao fa mbola hojerevany nareo 10 taona tsika niainga teto Madagasikara 20 taona tsika zao amin'ny apokalipsy firy tamin'ireo niara niainga reo sisa tavela sahalan'ny hoe mpiazakazaka marathon ireny za dia tena miaiky mihitsy io azakazaka marathon io tsisy maresy ny Keniana eran-tany taona ny fandimby eran-tany na Jeux olympiques io na champion du monde io na champion d'Afrique ny Keniana no voalohany azakazaka io ahoana no mampitonga an'ireto voalohany nataony fanadiadiana hoe maninona nareo tsy mety resy mihitsy efa nanomboka tany amin'ny 1958 zany dia zay efa antitra fa zay tanora miakatra dia lasa ny Keniana foana aineny zareo zany ny azy ny entraînement dia tahaka zao ny azy ny entraînement 42 kilomètres ny marathon fa izareo ny entraînement ao tanànany ao amin'ny tany mena sy ny hafanana isan-kerinandro mandra-pahatonga ny fotoana izay anaovana champion du monde na roviana na Jeux olympiques dia ny azy 80 90 85 kilomètres ny entraînement isaky manao entraînement izy zany dia marathon 80 90 no ataony zareo le club dia misy tanora vao misonitra miakatra dia rehefa tonga ozy izy ny fotoana izay anaovana le champion du monde amin'ny marathon na Jeux olympiques ny mpiazakazaka amin'izany efa misy hatrany amin'ny 30 000 misy hatrany amin'ny 40 000 atleta eran-tany fa ianao ny voalohany amin'izany dia mba eritrereto dia rehefa manao an'le 42 kilomètres zay izy maivana be aminay satria ny entraînement nay 4 kilomètres 80 90 100 isak'izay manao dia maivana be aminay le 80 dia tahak'izay koa zany ty zavatra ataontsika ty lalana andehanantsika ty mafy be ty lalana ty tena mafy be ary tena tsika ary mahita hoe tena enjana indrindrandrindra fa hoe ianao ray mpianakaviana ny vadinao tsy miaraka ato ianao ray mpianakaviana ny vadinao tsy miaraka ato ianao zanaka mianatra ato ny ray aman-dreninao tsy miaraka ato komba be any ampianarana mbola komba koa tsy hianatra sabotsy nefa examen sabotsy dia ahoana mbola tsy resahana koa fitafiana tsy hanao minizipo tsy hanao zistokoro ohatran'ny sosisy tsy hanao pataloha tsy hanao kavina tsy hanao lokomena tsy isotro toka tsy isotro tovay tsy hinana paraky hatrany amin'ny kafe ary ho avela da ina aby zao da raha masiro da tsisy hoanina ny kisoa ny amalina hena kisoa sy amalina tsy atahorana loha marsialina mahavezivezy amin'ny alina tsy hoanina daholo ny matsiro rehetrarehetra tsy mora mandeha amin'ity za ndray mpandeha nisy tao Tananarivo tao nisy tanora maromaro tao Analakely tao dia varitra tôbilo zareo dia nandalo dia pastera vilao pastera anao ty vilao fa zarany mba mahitanao mba hiresaka mivantana aminao zay dia nanatona ahoana hoa ino izy ny fomba atao mba hidiranao mivavaka aminareo fa ohatrany tena mahafinaritra mihitsy aminareo fa tamin'ny collégium iny tena nafinaritra be fotsy manga tena ahoana mba hidirana mivavaka aminareo zay tsy mandray olona ho azy ao fa tsy mandray ahoana ozy izy tsy mbola mandray olona zay zao fa ahoana tsy mandray olona fa hivavaka any aminareo ve dia tsy raisina ka mbola tsy mandray olona ho azy ao ka dia rovina misy fandraisana olona hoa tena mbola tsy haiko fa ahoana tsy mandray olona ka hitanao ary ny collégium fa tsy omboko zay nge tsy maninana misisisika eo ozy izy tena mbola tsy mandray olona zao pastera kosa izy mampiresaka eto fa zay nefa te hivavaka aminareo ve dia sakananareo zaranareo ary mba misy tonga mpivavaka ao tena tsy zay fa mbola tsy mandray olona zao fa dia miala tsiny fa rehefa andray olona zay dia ino tsara ny radio sy ny télé fa lazaina indray hoe misy concours indray fa nga concours ny fidiranao izy ina ny antony tonga hiteny amin'ilay tanora hoe zay tsy mandray olona fantatro fa tsy ho vitany ny andeha amin'ity lalany ity raha tsy efa nianatra ny boky ny apokalypsy io ka efa nisy formation entraînement be nataony tsy vita ty lalany ity mafy be mandeha ato na dia anao teniteneny olona fotsiny hoe lany mahay olona fotsiny fa folo-karenanareo izy matavy nareo mahi
Eritrereto hoe tôbila io ataloha misy soratra hoe 2013 dia mandalo amin'ny tôbila dia ozy izy le tanora sasany ireny mety an'le tôbila alleloia tsy soratra alleloia eo fa alleloia ny tenenina fa le sasany ray mety an'le tôbila tonga dia zao nataony fa folo-karena tsy soratra an'izay le tôbila fa tonga dia fa folo-karena no voatony ny vavany zany azo anao zany dia mandeha zay dia misy rem-pianakaviana vadina général zay dia nisy maramila manamboninahitra tonga tao aminy dia nahita ny sariko teo amin'ny tranony zareo teo amin'ny salon tao dia izy le maramila manamboninahitra mantsy azy ganareo amin'ny maiolona dia tsy namaly le ramatoa zany aivenareo amin'ny maiolona ozy izy dia le ramatoa ao amin'iza ao amin'ny maiolona dia le ramatoa tsy haiko zany maiolona zany ozy izy maiolona ve dia tsy fantatra ozy izy tena tsy malala n'izany maiolona zany ozy izy fa ngaty sariny maiolona io ozy izy io amin'ny rindrina aminareo io tsy sariny maiolona io tsy pastera maiolona ve io amin'ny rindrina io izy ozy izy ay ve pastera maiolona ty resanao amina ty eny ay azavady aloha ozy izy fa efa zatra moa le vava ozy izy tonga dia malaky be tonga dia vao mahita ny ngarainy dia ohatrany maiolona foana ny ananazy ka le maiolona ozy izy tsy fantatra fa ray pastera maiolona ny resanao dia efa menamenatra ozy izy le maramila ozy izy zany zany zavatra miandry anao zy hoe ty lalana andehanana ty anaraka ny Jesosy zany dia napetrany tsara mihitsy hoe tery io ka raha ny teny le tovolahy maromaro zay mivavaka any aminao dia nisakanako aza makana ny or mbola ivoaka rehefa tsy mahataty tsy maintsy mbola ninona tsy zakako tsony ty tsy vitako ty fa za hiala misy zavatra maro samihafa zay tsy hahafahanao mijanona ato dia io na po tonga Jesosy ilazana izy mirahalahy reto hoe ianareo mangataka hoe ataovy amin'ny akavikitra amin'ny akavanana ainareo misorony kapoaka zay sotroko hainay zany ozy izy marina fa hainareo zany fa haritra hatramin'ny farany amin'izany ve nareo atoky hatramin'ny farany amin'izany ve nareo noho izany ny ray ny mahalala an'izany zay maritra hatramin'ny farany dia mahazo an'izany satria nahoana rehefa mandeha amin'ny azakazaka nanolo teny ianao dia natao batisy ianao dia manomboka miatra ny fanenjena ty isan-karaza sisisy fa betabe koa nkeny afatra mandeha fampianarana isan-karazana araka lazain'ny apôstôly Paoly ato amin'le Timoty faharoa ato aonazy izy ny apôstôly Paoly Timoty faharoa toko faefatra io andininy fahatelo azony apôstôly toko faefatra andininy fahatelo fa ho avy ny andro zay tsy azakan'ny olona ny fampianarana tsy misy kilema fa ngididy sofina izy dia moro-pampianatra ho azy araka ny filana ary ampiala amin'ny sofiny amin'ny teny marina tokoa izy ka hivily any amin'ny anganongano ho avy ny andro zay tsy azakan'ny olona ny fampianarana tsisy kilema dia ngididy sofina izy dia hitady mpampianatra ho azy ataoko faran'izay ohatra faran'izay tsotra kely ataontsika mialatsiny amin'ny tanora zazavavy sisisa moa zany faran'izay tsotra falemen'le vehivavy pataloha zistokoro minizipo da mbola misy varavarakely koa afarato mba tsy idiran'ny rivotra ve reto viavy reto amarina mafy zay zany azy mba falemeny nefa raha fandeha n'ity lalana ty ianao ialava ny ziponao ialava ny akanjonao homotana ny fitafianao tonga nefa ny fotoana atsoina izy any amin'ny francophonie hiasa fa ny fitafiananaovana tsy maintsy maninona ny zipo miakatra ambony be dia mitady izy mpampianatra ahoana moa no fomba anoherana ny filazana hoe tsy maintsy manao fitafiana ohatra zao dia mitady mpampianatra amin'izay izy ozy izy mpampianatra io tsy maninona fa ny fiainana efa lafo ka mba mifoy ny metatra vidinao amin'ny lamba fa ny ray metatra efa tsy voavidy intsony ka tombonao anao no manana zipo foy satria mba fatsasa metatra iny no anaovanao na faefany dia miteny tadoka dia ahoana koa mbola namafisina azy amin'ny tenin'Andriamanitra Andriamanitra tsy mijery ny akanjo ivelany fa ny fonao izy tsy mijery ny ziponao fo io fa ny fenao lava io ny jerevany ay moa zay ny fijerin'Andriamanitra tokoa
tena dia raina ny tompo, alleloia, azo tohanana ny toko sy andiny ihany izy ty zany re zany ka ihany ko. Andriamanitra manao hoe taovy metimety tsara ny fiainanao fa ianao zanak'Andriamanitra. Dia zay le mitady mpampianatra manaraka amin'ny filany, ohatra le olona mbola misorotoka, mbola mifoka sigara, mbola mihinana mamsa, dia hitady mpampianatra izy mba hiarovana an'io atao fa za hivavaka fa za mbola mifoka mbola misy, dia inona aiza ny toko sy andininy mba azo anamarinana io mba hifanaraka amin'izay filako zay. Dia mamoaka toko sy andininy indray le mpitondra fivavahana zany na le pastera hoe ka tsy hitanao amin'ny baiboly fa misy teny amin'izao nge amin'ny baiboly e, misotro divay kely fa za manao mamo, zany misotro kely ianao zany fa tsy maninona. Ay, baiboly ary miteny hoe misotro divay kely ko inona moa ny olana. Nga tsy hitanao amin'ny baiboly fa izy ny baiboly asa misy ively tsara anareo na ny fihinanana na inona hoaninao na inona hoaninao, asa misy ively tsara anareo. Ny amin'ny fisotroana iza ny tsara anao misotro toka anao na misotro divay, i Paoly mihitsy ny laza aza misy ively tsara anareo ny amin'izany. Na amin'ny fitafiana fa reny aliko ny zavatra ho avy fa ny tenany dia Kristy. Alleloia, dia raina ny tompo. Izy ny afaka hitsara raha misotro azy zany, misy tompo aza misy ively tsara anareoko, za misy ively tsara anareo na ny zavatra hoanina na ny sotroana na inona. Fa zay hoa tany Sinina, mba nana tombontsoana dia tany Sinina tamin'ny 2010, zay voalohany indrindra hatramin'izay nisiny lanitra sy ny tany mba nandanako tany ary tsy niverina tantsony hatramin'izao. Fa dia gaga ianao le fiainany zareo any sy ny zavatra hoanina. Nefa izy dia firenena tena mandroso tsy manan-karena, dia kelikely finoana ihany a maolana hoe aty nitory filazantsara. Ilaza ianao hoe zany Jesosy zany dia mahery, izy tsy miraraza Jesosinao a. Ny azy tsy misy sabotsy lady zany ny azy ny andro, fa dia mitovy ny azy ny andro, dia esana daholo ny azy ny andro rehetrarehetra. Dia hitory an'i Jesosy ianao dia io tena tsara indrindra, dia ho antanina ianao. Firenena ina moa misy anareo zany malagasy zany, dia hoe ny Madagasikara. Jerevana ny firenena mahantra indrindra. Dia izy hoe ny Andriamanitra nareo nge zany, ny Andriamanitra mampahantra fa ny ity aminay ity, ny Andriamanitra ivavahanay reto amperora sarisary rehetrarehetra reto, zao zay manan-karena. Fa neny zareo tsisy zay zavatra tsy hohaniny zareo. Zany alika zany dia tena sakafo ohatran'ny mihinana omby, sy ohatran'ny mihinana kisoa. Ny alika dia misy restaurant manokana mihitsy, dia tena spécial alika, misy lasopy chinoise fa alika ny ao, dia steak bulldog, steak berger allemand, zany ny sakafo a. Dia ny fivarotana ny azy dia efa eo ny fivarotana, misy bibilava velona anatin'le fitaratra be iny, dia tonga avy any zareo dia commande bibilava zany no atao amin'ny lasopy, dia mijery an'le bibilava izy dia hoe ity zany ozy izy no ilaiko, dia avoakany eo le bibilava velona iny. Tonga dia apetrany ambony latabatra dia kapohany ray mandeha fotsiny aloha ny torany, dia tapahany amin'izay dia asorony le hodiny iny, dia katsakatsanany amin'izay, tonga dia asiny poavra asiny ihany reto dia teny ambony lapoaly. Lapoaly be, latabatra ohatran'ity an'ity le ohatran'ny estrade ety le lapoaly be lava be mihitsy. Dia zay commande ny olona reto dia samy manao ny azy, dia eo ny eo ihany zany tonga dia masaka any aminao. Misy hatrany amin'ny kakana, kalalao, kadratraka avy etỳ Madagasikara, amidy amin'ny grame, mbola velona ao amin'le hôtel. Misy alika, misy saka, misy voay, dia misy trondro anaty aquarium reny, dia misy crabe, misy crevette ngeza be mihitsy. Dia hitanao anaty aquarium dia mifidy fotsiny ianao, dia ty ny ilaiko ty mbola velo ty, dia tonga dia lanjaina iny a, dia iny pe ianao, tonga dia amboariny zareo dia mihina anazy ianao, tsisy zay tsy hohaniny zareo. Dia izy hoe amin'reto sinoa reto zany mitombona mihitsy hoe madio avokoa ny zavatra rehetra zany, fa dia tsisy zay tsy hohanina ny endralana ny ray ary, tsisy zay tsy hohanina satria nahoana zay ny azy ny fiainana. Dia zay na tonga ny Paoly ilaza hoe hoavy ny andro zay tsy azakan'ny olona le fampianarana tsisy clé mangididy sofina izy dia tady fampianarana mifanaraka ny filany. Ohatra tanora zao dia rehefa fety zany mba tokony mba mandihy manao balia, mba manao fiainan'ny olona rehetrarehetra any, dia ianao ve hivavaka dia tsy hanao an'izany intsony dia tsy mety zany. Fa aza mba misy toko sy andiny aloha mba azo, mba metimety hoe mba azo atao ihany le mba mandihy. Dia ozy izy ny mpanao salama hoe dia raha ny Jehovah midisy ny hira, dia lasa tanora azo atao zany ny mandihy, dia lasa ny tanora mandihy any. Fa zao zay no nahatonga antsika hoe ifandihizana io tsy ho atao any amin'ny casino na any amin'ny bal de jeune sy ny karazany,
raha andia ianao dia ataovy an'i Jehovah dia zay mampitonga antsika mifaly ato mideran'Andriamanitra zany dia mandihy dia mioraka ianao dia mifaly ianao ve ideran'Andriamanitra dia zao mipozinao am-piangonana ideran'Andriamanitra dia rain'Andriamanitra halleloia mpanjaka mahery indrindra halleloia amin'izao fotoana izao mpanjaka lehibe izy tsisy takazy halleloia dia rainany tompo halleloia tsy mihetsika ny vady izany ve nideran'Andriamanitra tsy hogaga ny olona fa zany midera zany mifonao sy ny sainao sy ny herinao rehetra dia rentsika miaraka mitovy daholo ny famindra ohatra ny nahita teny amin'ny collégium tany Tananarivo nahitantsika rehetrarehetra tatoko sady miaraka amin'ny fotsy sy manga petit collégium kely no hita taty Manakara ary iny nagaga ny olona hoe reo vahoaka analikisa reo ve dia ahoana ary mitovy ny fietsika mitovy ny fitafiana ary nefa fietsika tsy anankiray fa miovaova be zay le hoe mba iray ihany izy iray fo iray saina iray hevitra iray vatana iray fietsika zay le olon'Andriamanitra zany dia mitovy fa ho avy ny andro izy tsy azakan'ny olona amin'ny fampianarana tsisy kilemo dia hitady mpampianatra ho azy izy dia na itsika atao anatiny ary beda be koa tsika atao anatiny tratran'izany efa fantatra hoe zao ny tokony atao zao ny tsy tokony atao zao fa mbola misy mitady mpampianatra ihany hoe ohatra ny tena tsisy kilemo zany ka tsy zakako zany fa mampangidy tsofina vono ihany io radio io za tsy tahenony zany toroteny zany fa mikitikitika ny fiainako zany vie priveko zany ko iny anadiranao amin'izany ho avy zany andro zany zay tsy azakan'ny olona tsisy ny fampianarana tsisy kilemo angidy sofina izy dia moro mpampianatra ho azy araky ny filana ary ampiala ny sofiny amin'ny teny marina tokoa izy ka hivily ho any amin'ny anganongano dia izay no nampatonga an' Jesosy ilaza tsy anjarako ny mametraka anareo amin'ny akavisy amin'ny akavananareo fa raha pitsy rafaka pitsy mbola mety angididy sofiny ianao nefa ahoanao izy i Paoly andin'ny faheninao andin'ny fafito azavady asin'ny apôstôly toko fefitra andin'ny fafito efa niady tsara aho Timoty faharoa toko fahefatra andin'ny fafito azavady efa niady tsara aho natateraka ny fiazakazako aho nitahirin'ny finoana aho ary zao dia teorizina ho any sary boninahitry ny famarina zay omeny tompo tsara marina ho ahy amin'izay andro izay ary tsy ho ahy ihany fo an'izay rehetra tia ny fisehoany ihany koa efa niady tsara aho natateraka ny fiazakazako aho nitahirin'ny finoana raha zay ny vitan'ny olona anankiray vitany azakazaka inona ny azakazaka avy any Vangaindrano izy dia tonga eto Manakara avy any Vohipeno izy tonga eto avy any Mananjary izy tonga eto avy any Antananarivo izy avy any Toliara izy avy aiza izy tonga eto anao famaranana 10 taona misy famaranana 10 taona koa na any Dego any ary tonga izy any Morondava any eran'ny Madagasikara tonga izy manao ny asan'Andriamanitra io le azakazaka entraînement marathon isan'andro hoe natateraka ny fiazakazako aho ina le fiazakazanao chorale venao vitanao ve ny adidinao amin'ny chorale anao mpitendry zava-maneno venao vitanao ve zay mampitendry zava-maneno zay azakazaka nataonao zay lo olona venao vitanao ve ny adidinao amin'ny cellule mitoroteny mamangy fiangonana nary mandeha tongotra mandeha bisikileta mandeha fiarakodia ny ainao ny manaraka hatrany amin'ny posy ary mandeha diakona venao fampandrosoana olona fikarakarana zao fiangonana zao dorkasy venao karakara fiangonana voaka ny fotsy sy manga mandray vahiny sisisa mahandro sakafo olona firy mena sakafo tsy matory ratsy amin'ny firy alina azakazaka daholo zany skoto ianao miandry amin'ny alina manao sécurité azakazaka daholo zany mpivavaka tsotra ianao ao am-piangonana manana ny didinao amin'ny asa fanompoana zay asa fanompoanao mahatoky amin'ny fanatitra mahatoky amin'ny fafolokarena sinsisa azakazaka daholo izany ary zany azakazaka zany dia tsy maintsy mihoatra ny 42 kilometra no nataonao an'izany fa raha latsaky ny 42 kilometra amin'le marathon entraînement ataonao dia tsy ho vitanao mihitsy satria tsy aharaka ianao zany ny azakazaka ataotsika dia mba afaka mitenitsika raha ho avy ny andro ekipi ny masonao na hitsena velona ny Kristy tsika dia mba afaka ilaza atsika amin'izay efa mba niady tsara efa niady tsara iny ny ady tsara io maro ny fanenjena zay nataon'ny satana teo ny loko mba hiverenako lalana ialako amin'ity lalana antsoin'Andriamanitra ty mbola eto hatramin'izao niady tsara zany natateraka ny fiazakazako vitako ny azakazaka inona ny nampanaovina tsy vitako inona zay nanirahana ka tsy nataoko
na dia nidiko tamin'ny vadiko ary zany na tamin'ny zanako zany na tamin'ny ray aman-dreniko zany na ny fahamaliko tamin'ny olona zany very tombontsoa mihitsy ary vitako ny azakazako ny vitako ny any fiazakazana hatr'izao izy dia autorisina ho any sary-boninahitry ny fiainana tsy ho ahy ihany fa ho any zay nandeha tamin'izany azakazaka zany dia izay nampatonga an' Jesosy ilaza hoe tsy anjarako manao anareo tamin'ny akaviko sy tamin'ny akavanako fa ny ray no ananareo amin'izany fa zao vitanao ny azakazaka zay nataonao natahiry ny finoana ianao niady tsara ianao ny orona tsara ianao tsy vozombozona n'inona ny tranga tao omenanao ny sary-boninahitry ny fiainana ho eo ankavanan'ny Kristy ianao omenanao ny sary-boninahitry ny fiainana eo ankavian'ny Kristy ianao raha tsy mino an'izany aza mitehaka mafinareo ary halleloia dia tadidio zany fa misy azakazaka eo amin'ny lohantsika dia aza mijery ny hafa aza variana manenjika sy manapepy ny hafa sy ny sisa fa nenao ataovy ny azakazaka ao na misy mamingana anao misy manina raha lava ianao dia miarena dia mandehana indray fa raha vitantsika hoe efa niady tsara natanteraka ny fiazakazako natahiry ny finoana hatramin'izao dia omenanao sary-boninahitra io dia amin'izay fotoana izao anao hoe ianao mantsy an'i Jesosy tena tadidiko ilay toriteny tamin'ny manakara hoe mba ataovy amin'ny akavianao amin'ny akavananao fa za ty tonga eto fa naninona ianao tonga eto fa naninona Jesosy ny tonga eto amin'ny akavianao sy amin'ny akavananao toy izy ianao hoe efa niady tsara natanteraka ny fiazakazako dia nitahiry ninona tahiry ny finoana tsy nrehetrarehetra no navitan'izany niady tsara zany natanteraka zany fiazakazana zany nitahiry ny finoana zany tsy nrehetrarehetra zany fa zavatra mafy be zany enjana be zany raha tsy olona nanao formation commando tsy mahavita an'izany ka raha vitanao zay rehetrarehetra zay dia le vaky teny tamin'ny salamo tao no amarana antsika azy am'tiana antsika azy sady amarana anazy salamo 2:30 ao na nilazany azy tato salamo 2:30 ndiny 13 fa Jehova efa nifidy any ziona ary naniry azy ofonenany ity hoy izy no fitsarako mandrakizay dory eto no honenako fefa niriko ity ho tahiko tokoa ny fihinana ao ovakisaka hanina ny malahelo ao ny mpisoronao dia ampitafiko famonjena ary iobo tokoa ny olona masina ao no ampitsimoako ny tandroka ho an'ny Davida sy anamboarako jiro ho an'ny voaosotro amen ny fahavalo ny ampitafiko enatra fa eo aminy kosa no amirapiratra ny satro-boninahiny tonga amintsika zany raha tahiry ny finoana itsika natanteraka ny fiazakazana zay natao tsika isika raha niady tsara itsika ka tsy nitady mpampianatra ampifanaraka amin'izay filantsika satria nangidy tsofina tamin'ny fampianarana tsisy kilema dia tonga amintsika zany tenin'ny mpanao salamo izany tsy anio fa arapitso ary ho mandrakizay me voninahitra ilay mpanjakany mpanjaka tsangantsika ivavaka ary amarana zany afatra amin'ny tenin'Andriamanitra izany dia mba homeny tompo fandresena atranany itsika satria dia zany ny antony anaovantsika zao azakazaka izao iaraka ivavaka antsika isaotra an'Andriamanitra Jehovah Andriamanitra ray eo fa nirinay tokoa tompo dia mba eo akavanan'i Jesosy amin'izany fiainana mandrakizay zany na eo amin'ny akaviany hainay tokoa ny misotro ny kapoka zay nisotronao Jesosy io na dia mafy ary zany ary ny anaovana batisa zay anaovana batisa anao satria androany dia isy fanahin'olo tena ho atao batisa koa androany amin'izao fankalazana ny 10 taona izao izany hoe ny nataonao ihany no ataonay androany mangataka ary zay tompo mba ho fenonao ny fananao masina tokoa avita ny asanao ka hitahiry ny ady tsara atateraka ny fiazakazanay hitahiry ny finoanay ka dia mba homenanay tokoa ny satro-boninahitra mba hahafahanay mipetraka eo akavananao tsy ho anay rery ihany tompo hoy ny apôstôly Paoly fa ho an'ny rehetra
zay tia ny fisehoanao sy ny fiavinao amin'ny rano lanitra ka izay rehetra zay manatrika eto androaniny zay miendry toroteny zao to tokantrano nety Madagasikara hatraty ampitan-dranomasina na ty ambony fiarakodia zay miendry zao vavaka izao dia mba samy avita ny fiazakazahanay tokoa ne zay tsiraray avy dia mba hiady ny ady tsara ne zay tsiraray avy mba hatahiry ny finoana ne zay tsiraray avy dia omeny anay ny satroboninahitry ny fiainana ka hoeo akavianao sy akavananao zay fiangonana rehetra izao anao ary Jehovah midera sy niatra voninahitra mandrakizay ny anaranao Jesosy no ankatana izany amen. Anasantsika ary mba amonjy toerana.